Fantaonany maro kosa izay no nanohanana ny PMU Madagasikara ny tontolon'ny fanatanjahantena maro samihafa teto Madagasikara. Ankehitriny kosa dia nanapa-kevitra ny teo anivon'izay orinasa izay fa anohana ireo mpiasa eo anivon'izany orinasa izany mankafy ny fanatanjahantena. Efa ho fito ambin'ny folo taona izao no nanohanan'ny PMU Madagasikara ny tontolon'ny fanatanjahantena malagasy. Samy efa niarahany asa avokoa ny taranja baolina kitra, ny rugby sy ny hazakazaka ambisikileta. Ankehitriny kosa dia nanapa-kevitra ny mpitantana ity orinasa ity ny anohana ireo mpiasa ao amin'ny izay mankafy ny fanatanjahantena. Amin'izany indrindra no anohanany ny Fanja Ramenkatsovina amin'ny fifaninanana mpanamory fiarakodia Rally Total izay karakarain'ny FMMSM ho tanterahana ny 12 ny 12 Meo avy izao. Ifanja izay andray ny toeran'ny mpanamory mpanampy amin'ilay fiara Subaru PMU, indrianja vadiny kosa ny mpanamory. Raha ho an'ity farany dia efa ho 7 taona izy no nilomany tao anaty tontolon'ny famorina fiarakodia izay. Ny klasy M12 no ifaninanan'izy mivady reto amin'ity Rally Total ity. Ankoatr'izay dia ady goavana ihany koa natrehan'izy ireo amin'ny fifaninana ho an'izy kajy mixte. Raha ny fantatra dia 9% ny fandaniana no resin'ny PMU Madagasikara an-tanana. Io maraina io moa no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy izany fiara-miasa izany atetsy amin'ny foiben'ny PMU Madagasikara dia tsy ankoraohatra. Fiara-miasa izay tsy hijanona amin'ity Rally Total ity ihany fa hitohy amin'ny taopy lalaovana 13 sy 20 iray manontolo amin'ny alalan'ireo hetsika efatra ambiny karakaran'ny Federasiona Malagasy ny taranja fanamorina fiarakodia. Amin'ny maha-orinasa mpikirakira ny hazakazatsoavaly ny PMU moa dia nanao fampitahana ihany koa izy io tamin'ny fiara Subaru PMU tamin'ireo soavaly sy ny mpitondra azy ny tompon'andraikitra ao aminy. Tamin'izany no nilazany fa ho anisan'ireo favori indrianja sy fanja fa tsy soavaly be tongotra.